Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaksika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, mpanaty mpisaoranao indray izay efa nomenao famindrapo, menao fitahiana ka velona hatrapamonjena tratrany maraina vaovao. Mankasitraka anao feny amin'ny fitahianao anay tamin'iny aliny, niarovanao anay tamin'ny herin'ny aizana sy ny fahafatesana tampoka, dia izao ny foazonao izao indray. Andreny fampaherezana avy aminao, andray ny afatrao, hoentinay mamakivaky ny androm-piainanay, mba azahoanay fanantenana tokoa amin'izao fanarahana anao izao. Mangataka amin'ny famindraponao, mangataka amin'ny famelan-kelokao, raha hiatrika an'izany teninao izany, satria mba raha tsy manana fahadiovana izay, dia ho vato ny fonay ka handalo fotsiny izany. Matoky ny lalandava nefa n'izay, fa efa manana ianao anamarina na ianao ary hitahiry anay ao ambany elatry ny fahamasinanao. Dia mankasitraka Jesosy io, tahio ny teny izay ho afafy ary mba hisy vokatsoa amin'ny tsirairay aby, ary azahoanay ny hery vaovao indray amin'izao fanarahana anao izao. Misaotra Jesosy io, aleloia, amen. Dia ampifaliana riavana no anonana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika avy any Nazareta. Ny teny fampaherezana ho antsika androany dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Obolana. Obolana fahatelo amby roapolo, andininy fahavalo amby folo. Obolana toko fahatelo amby roapolo, andininy fahavalo amby folo. Rehefa hitadiovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Amen. Fotoana tena hiadivan'ny kristianina mafy amin'ny atom-panahy izao fotoana izao ry havana. Eny atom-panahy eo amin'ny lafiny maro, satria tena manao izay ho afany tokoa Satana fandrofarany izao. Ary tena maro ny miaina ao anatin'izany atom-panahy izany. Ary manoloana izany ary dia mitady fanavotana fatratra ny tsirairay, mitady famonjena amin'izay hery sy fahalalana na fahendrena avy amin'ny tena. Indrisy anefa fa toherim-poveromaina, ary dia mahatsiaro ny tena ho tsinotsinona toa ny Job, ka miteny fa tena tsy misy dikany raha olombelona, ka milaza hoe koa mainka fa ny olombelona izay kakana, ary ny zanak'olombelona izay olotra. Ary tsy izany koa ve no nanozonan'i Jeremia ny andro nahaterahany ka nilazany hoe ho voaozina anie ny andro izay nahaterahako, ary tsy ho tahiana anie ny andro izay niterahany eny ahy. Ary dia mipetraka matetika ny fanontaniana ara hoe aiza ary no hisarongotra ary iza ny hisarongotana? Any amin'ny raha olombelona izay mitovy saranga amintsika ve? Raha olombelona izay miravoravo tanana, ary maro aza ange no tesitra manoloana ireo izay mitaraina aminy. Tsaroany etony namana ilay komandin'ny miaramila ny mpanjaka Siria, izay mitady fanasitranana aman'olona, kanjo avinavina no nasehitran'ilay mpanjaka ny Israely taminy, ary indrisy fa nifototra tany amin'ny mpaminany Elisa ny fahatezerany voka ny tsy ny fahadisom-panantenany, ka nitenenany hoe indro nataoko fa hivoaka katy amiko mihitsy izy ka hitsangana ary hiantso ny anaran'i Jehovah Andriamanina sady hanevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka. Tsy izany ihany koa ve no nahazo an'ny mpanao salamo, raha noenjehany fahavalo izy, kanefa rehefa nanompo ny maso ny tany tendrombohitra izy dia niondrika ka lasa saina ka niteny hoe avy aiza ny famonjena? Izy ihany anefa no namaly ny tenany hoe ny famonjena dia avy amin'i Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Fa tsy misy tokoa mantsy ianarana afa-ty ambany masoandro ry havana nomena ny olona izay ahazoantsika famonjena, fa ho diso fanantenana sy voaozina aza izay matoky olona, hoy ny soratra masina. Andriamanitra ihany no vahaolana ho an'ny kristianina ry havana, ary mila miray fo sy mika miaraka amin'ny Petera isika ka hiteny hoe akany amin'iza moa izahay. Saingy indrisy
fa toa betsaka amintsika no milaza fa toa ela loatra Andriamanitra. Sao adinontsika nefa fa Elisa raha nitady an Jehovah dia niantso mafy hoe aiza Jehovah Andriamanitra Elia, ary dia tsy nangatakandro anefa Jehovah fa namaly azy tamin'ny fahagagana teo no eo. Maro isika ry havana no efa niomana dia niomana fatratra ho amin'ny fiavian'ny zanak'olona, ary nitazona mafy ny finoana, nitazona mafy izany hoe fifankatiavana izany, nitahiry mafy izany firaisapo izany, saingy ny fanantenana kosa toa miaina andro aman'alina, fa kiviana no indro fa mitady ameno ny tena ray manontolo. Aizany teny fikasana ny amin'ny aviany, fa hatray nodiny razana mantsy dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, koa iny indray no mbola antenaina. Aiza ilay vavaka manova zavatra, ary toa mila miteniteny foana toa ilay mpitaritafika iray manao hoe na dia anao varavarankely eny amin'ny lanitra aza Jehovah mo isiany va izany. Ry kristianina havana, ry mpiara mihazakazaka, hoy ny voalazan'ny mpaminany Abakoka hoe fa ny fahitana dia mbola amin'ny fotoan'andro, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitaredretra azy izy, andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona, fa ny marina dia ho velo ny finoana. Azadino re tompoko, fa ny solika fitaiza izay tao anatin'ny fanalan'ireo virjiny 10 ange no nahatonga azy ireo ho adala sy endre, no nahatonga azy ireo tsy ho afaka hitsenan'ny mpampakatra sy niditra nanatrika ny fampakaram-bady, fa variana ny andro fe ny andro fotsiny, ny andro ny mpampakatra tsy tampinoana, tsy ampisolika, ary etsy andany ireo afaka nitsena ny mpampakatra, ary tafiditra ny faly satria nahay nitahiry ny solika fitaiza. Ary eo indrindra no toavan'izao fampianaran'izao ry havana, ianao izay sasa-miandro ny tompo, ianao izay miandrandra valim-bavaka eo, manahoana reny solika ao anatin'ny fanalanao e, fa efa akaiky tena akaiky mantsy ny mpampakatra, akaiky ny valim-bavaka. Firifiry tokoa moa isika izay miaino amin'izao fotoan'izao no tsy mahatsiaro intsony ny vanim-potoana ny ainantsika raha iny isika ho raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo na ho mpiandry iny. Moa tsy toy ireny hoe hiakatra velona any an-danitra ireny tokoa ve? Satria tena feno dia feno ilay finoana, feno ny solika fitaiza, ka tsapa fa feno hery tato anaty. Indrisy anefa fa toa mialany, miena miandalany hatranyilay finoana, toa miena miandalany hatranyilay fanantenana ka toa miaritra ny solika fitaiza, satria tsofiny izao tontolo izao sy ny fiainana misy eto an-tany. Ary dia maro no milaza fa tsy miaino Andriamanitra, na koa hoe tsy ho tonga izany andrasana izany, dia vao mainka tsofo ny Satana ilay finoana no izahana no tehirizina, ary dia tsy misy heriny intsony ny finoana ao anaty. Sofa misy Jesosy ry havana, ary niasa tampitiavana izy ka niteny hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia nafoy ny ainy izy mba ho anao ka tonga na ho zanak'Andriamanitra indray, raha raisinao amin'ny finoanao sy ny fonao rehetra. Fa raha ny zanaka dia mpandova sady mpiray lova amin'i Jesosy. Tsarovy tsara ry havana ity fahagagana nataon'Andriamanitra ity, ka nilazany hoe ampohiboky arendrano amin'ny tendrombohitra mangadiady aho, aloha rano amin'ny lohasa, anao ny hevitra ho fary aho, ary ny tany karakaina ho loharano miboiboika. Izy amin'ireo ary no toerana misy anao ankehitriny ry havana, mety aiza re ateraky indray isan'andro e, mba hitoeran'ny loharano velona ao anatinao, ary ampitombo ny fanantenantsika izay katsahintsika fatratra dia ny atratrarantsika ny fanjakan'ny lanitra amin'izao fanarahantsika azy izao. Ary Andriamanitra ny fanantenanany anome anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra
amin'ny fononareo, mba hitombonareo ny fanantenana noho ny amin'ny herin'ny fanahy masina. Amen. Ivavakintsika ry havana. Mankasitraka fenindray Jesosy ny amin'izany teny fampahirezana nomenao anay izany. Fa tokoa izay ty raha manateraka ny tenanay olom-baovao, manaiky ny sitraponao, mibebak'andro aman'alina, manaiky anay ho zanakao dia tena tsy ho foana tokoa ny fanantenanay. Le fanantenanay manko dia zao hoe ny andray ny fanjakany lanitra rehefa miala ty izay. Fanantenanay koa amin'ny maha olombelona anay dia higioka sahady izany fifaliam-be zany amin'izao fanarahana anao zao. Mankasitraka anao feno fa mbola nampanantenanao zay fa isy tokoa ny farany amin'izay rehetra andalovanay. Betsaka ny aino anay ankehitriny, mandalo atom-panahy sarotra, nefa matoky fa ho tsofinao izany, ho levoninao izany, ary apakatra amin'ny finoan'ny tsirairay ianao, hanompony anao amin'ny andro rehetra iaina. Amakivaky izao tontolo izao indray ny mpanomponao tsirairay aby, hamarino aminazy ny teninao fa raha hivoaka ny trano izy dia ho tahinao, ary fa hiditra izy dia mbola rakofanao famindrapo sy fitahiana trano. Ary tanterao amin'ny tsirairay ny ranomasina, ka namarinanao ny teny fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo, ary zany namparetako famindrapo aminao. Aza matahotra, zao hitantananao, ombanao mandra-pahatonga amin'ny fataperany zao tontolo izao. Zao Jehovah no miteny dia ho tanteraka izany. Atolotra ianao ndera sy ny anjara voninahitra Jesosy, ny famindrapo sy ny fitahiana dia omeo anay tsirairay aby ho voninahitsy ny anaranao. Misaotra fanahy masino. Alleluia. Amen. Dia mirary soa ry havana ny Tompo ompatsika tsirairay aby. Amen.